Lafomba vaovao tanteraka kosa indray ary fiara-pitaratra iray no nandona moto tetsy Analakely ny atoandro teo. Raha rehefa tamin'ny fibanjinana ny Eclipse ny ankamaroan'ny olona nisy tamin'ireo mpitandro ny filaminana kosa no nitondra ilay tovolahy izay nitondra ilay moto nakany amin'ny toeram-pitsabo. Nitrangana lozam-pifamoivoizana teny Analakely ny atoandro teo. Taxi be iray no nandona scooter ary tapaka ny tongotr'ilay nandona izany scooter izany. Raha ny voalazan'ny nanatry maso dia ny tsy fisian'ny fifanajana eo amin'ny samy mpampiasa lalana no nahatonga ny lozam-pifamoivoizana. Dia moto avy any ambony avy any priorité dia ny samy vay tokony hijanona reo priorité ny avy any ambony. Dia le izy zany tsy fifanajana eto amin'ny arabe tokony zany hijanona le tsy priorité aloha dia mandeha le priorité fa le izy le moto zany andeha akany dia le samy vay tsy mety mijanona. Le izy zany tokony mba misy fifanajana ny tena marina na dia marina fa raha tsisy mpitady filaminana dia tokony misy fifanajana mihitsy zany le lalàna fa tsy ataon'izany. Fa le ain'olona zany tena jerentsika sy ny jonjoiny le eto amin'ny seviany eto moa zany ny tapaka. Ny mpitandro filaminana moa no mitondra ilaina ratra any amin'ny hopitaly.